so eto amin'ny Acoustic Gasy ndao ary tonga dia hianatra hira ndretsika AV ny lohateny Rija Ramanantoanina. Intro akoro anankiroa miverina indroa. F majeur 7, F C F A C E A E de ty E ty mahatonga anazy majeur 7 dia ampiana le F ty. Reveo B bémol miaraka amina basina F F D B bémol D F. Ok, B bémol fa basina F zay dia miverina fandroany le F majeur 7 iny. Reveo tia B bémol miaraka amina basina F1 le fa miova le inversion lasa makata. Reveo apina anty 7 izy dia lasa B bémol add 9 miaraka amina basina F zay. Enao tsara ty rehefa mianao lera ianao. Tapitra zay mandeha makany amin'ny couplet voalohany F majeur. F C A C F avec misy dia ny fandehany basa. Ok, avec misy. Reveo ny accord manaraka mijanona F1 basse fa makany amin'ny B bémol ianao. Ok, efa hitantsika ty B bémol miaraka amin'ny basina F ty. Dia reveo makany amin'ny C majeur ianao fa ny basse mijanona F1 F G C E. Reveo miverina B bémol miaraka amina basina F. Avery koa ingan'izay avec misy raha zinokolonao aniritamico. Ok, B bémol miaraka amina basina F. Zany hoe ny basa mijanona F foana amin'iny fa ny accord fotsiny F dia reveo B bémol dia C dia reveo ok B bémol dia reveo verina F fa ny foko nandatsa katra. Ok, fa ny foko F majeur dia reveo makany amin'ny C miaraka amina basina D, tanana droite G C E C majeur ty fa basina D. Ok, tsy mijanona elo ianao fa tena nandatsy amokatra D mineur 7 D A C F. Ok, rehefa tapitra le D mineur 7 ty dia makany amin'ny G7 na G9. Ok, G B D F D A. Tsy voatery miteny anty A ty ianao fa raha sinao anty A ty izy dia G9 resoriny dia G7. Fa ny foko nandatsy amokatra intsoninato. Ok, nefa tsy kivy anao B bémol miaraka amina basina C. B bémol efa hitantsika ty fa basina C. Ok zay dia miverina moa zay makany amin'ny couplet faharoa dia tapitra zay makany amin'ny refrain. Dia ny refrain manomboka F fa la sy anavotsapako. Dia ny basa miova kely tamin'ny tany amin'ny couplet zao indroa fotsiny zany fa rehefa any amin'ny refrain le izy ok zany fa la sy anavotsapako. Ok, nato D7 D A C F dièse na G bémol. Ok, ty C ty mahatonga anazy 7. Dia reveo no nindranao G mineur 7 G B bémol D F. Le F ty mahatonga anazy 7. Ok, no nindranao tsy tanazako C7 C G B bémol E ty B bémol ty mahatonga anazy 7. Ok, dia reveo accord anankiefatra fa ny le tika lalina poko
atsika zao F dia rehefa tsy mijanona fa ny le tika F miaraka amina basina A, ok? F basina A dia rehefa eo ao am-poko G mineur miaraka amina basina B bémol, B bémol, B bémol dia G mineur fa basina B bémol. Lalina am-poko G7 miaraka amina basina B, ok? B G B D F, G7 basina B. Raha ohatra sarotra manenjika an'ity B ty dia aza tendrena fa tonga dia ataovy B diminué fotsiny, izany tsy asiana an'ity G ty. Zany le tika lalina am-poko, ok? Lalimpaka B bémol miaraka amina basina C, B bémol ady 9 le izy, ok? Ohatran'izao zao B bémol ady 9 atao basina C. Lalimpaka lera C7 dia vitatsika ty ya zay, ok? Dia mitohy moa le izy fa teo ianao tsy hita koa ny accord mitovy. Dia rehefa tonga ny refrain faharoa mandrakizay hoaianao dia tapitra zay miakatra ny tonalité an'le hira, miakatra makany amin'ny tonalité ny G ny original, F ny etombohany dia misy accord zay passage C miaraka amina basina D, ok? Satria andeha akany amin'ny tonalité ny G le hira. Mandrakizay hoaianao treveo fatindo tsy haiko saina, ok? Miakatra entendre daholo le accord rehetrarehetra amin'ny refrain. G majeur fandindo tsy haiko G B D tsy haiko saina E7 E G dièse B D, ok? Treveo ampoko la fitiavana, ok? Eo tsika zao tapitra ny E7 makato amin'ny A mineur 7 A G C E ty G ty mahatonga anazy mineur 7 tsy haiko saina D7 D1 A C F dièse, ok? Ampoko tsy haiko saina, ok? Dia rehefa eo le accord efatra indray kania ny fanirikodeza, dia rehefa eo zao tsika zao G majeur dia rehefa eo G miaraka amina basina B efa hitatsika koa ty dia tia A mineur 7 A mineur miaraka amina basina C C A C E A mineur fa basina C dia rehefa eo A7 miaraka amina basina C dièse, ok? Le basse zany, A7 miaraka basina C dièse. Ty zao ny A7 ty G A C dièse E, le G mahatonga anazy A7, ok? A7 fa basina C dièse, ok? Dia rehefa eo mandrakizay C ady 9 miaraka amina basina D D G C D E C ady 9 ty D ty mahatonga anazy ady 9 basina D, ok? Mandrakizay D7 efa hitatsika ty ianao G majeur dia rehefa tapitra le hira G majeur 7 ny amaranana le hira, zany hoe le G majeur ty asiana F dièse dia lasa G majeur 7 dia zay le hira ray manontolo eny areo aloha fa dia mazotoa.